maheno le feo maheno le fanabarana fa enona zavatra mitranga ao anatin'izy tsy manana hery anatanterana azy. Eo zany aloha miteboka voalohany izay famozarako aminao dia zao na mahazo teny aritsika na fantasitsika ary ny fahamarinana ka tsy manana hery isika anatanterana sy iainana le izy dia mijanona zavatra fotsiny eny ary ny tena loza mitondra fanameloana ho atsika satria maninona zay enao tsy vitana dia manamelo teny ianao farany ozay manzatina matena veriny amin'ny elo tsy tafavoaka tsony any tsy mety mihitsy dia osika teo hoe anenatoko any am'izay na miresaka hoe inona ny vahaola ny vavaka ozy izy Jesosy manambara sy manohana nylay izy vavady ahery ianareo ozy izy Jesosy milaza sy manambara le izy mihitatory sy ny vavaha dia tsy tafiditra fakapanahy ianareo zany hoe marina le mivavaka dia ao anatin'izay ndray za zany ao anatina méditation ihany mandinika dia miaino miezaka miaino tompo ihany anatin'le izy ao anatin'izay ndray Jesosy ao fa sao aniny efa bebebena mivavaka fa manino tombola tsy vita ihan'le izy misy zavatra tsy miady ao anatiny misy zavatra tsy miady ao anatiny misy zavatra tsy miady manonona tsy vita le izy manona tsy vita le izy ohatra zany zao hoe tentsika hoe zao lay teny ohatra zany raisitsika teny anankiray mamelana ny eloko zay na misy ratsy na hoe mivavana zay manenjika anareo misaora zay manenjika anareo mivavava zay manaratsy anareo fa raha manao an'izany ianareo dia tonga zanaka miray nareo zay nentahitra fa izy mametsaka ranolorany amin'ny marina sy ny tsy marina dia amin'ny ratsy fanazy sy ny tsara fanahy fatratrano le famarinana ienanao le izy fa tsy henonenana izy ahoana ry zany zavatra zany na zany efa niainana zany mavita mivavaka lavabe fa vita mivavaka lavabe dia misy paozy kely mandritry ny adiny ray hoe kalma tsara ary efa mivavaka kosa tsisy tonga dia miady zany tsy maintsy mahita n'olo hoe avovavaka ianao ozy raha nanatrika fotoam-bavaka tsy lafaniny ampitarika sary eto ambany mitsy tsy possible zany fa rehefa avy miatrika fotoam-bavaka ianao mba endry tsara aloha ianao adiny ray farafaratsy fa ny ambaka le adiny ray am'izay ka misy krizy ara-panana am'izay miatrika le izy misy zavatra zay manomboka mihira am'izay atanymafy ao tompo manombokotra ny hafahafa manomboka misy zavatra ezana be dia ohatr'izay ihany koa raha ohatra hoe manao zavatra maritraritra kely arakaraky ny intensité le izy fa vavaka tapakandro ianao dia misy toyany kely ohatray fa tsy tena mateza le izy raha tsika miay zany so dia zany ry mahita fa mane tsy mahita dia eo am'izay ny ampianarana tsy mora teny atao toizatsika ko sisy le resaka ao anatin'le izy mivavaka le izy fa misy lalan'le vavaka misy lalan'le vavaka dia ampijevin'andriamanitra am'izay zavatra iainana ao anatin'le izy zavatra iainana le vavaka io fa zao zay Jesosy ao anatin'le izy lazay mpolo zany ao anatin'le izy amin'ny fisalatoko fahenana ny fahavalao folo izy miresaka tahaka zao ambony zany rehetra zany izy dia mivavaha mifana mandrakariva mivavaha mifana mandrakariva ampy fivavahana rehetra le izy zany lasina vavy tsy hoe mivavaka rehetra dia mitondra hera ra-panahana tsy mitondra hera ra-panah mivavaka rehetra tsy mahatonga anao mahery mivavaka rehetra tsy mahatonga anao mijoro amin'ny fakapanahy mivavaka rehetra fa raka teneko zany lehibe ny olona mivavaka tsy ao anatin'ny école de ministère fa eny fijona fafolobelika tsy hoainana mo fefamaolana maromaro azy dia mitory eo le anabavy manatrika olona mpiara-mianina aminy mpiantry
fa mpiasa mpanjakana ihanyko mpiasa nyetra dia le mpiara-mianana aminy tsy mahafantatry le mpiara-mianana aminy dia efa manotokotina resaka asona iny mitsotra dia mametratra fa ratsy be izy maniny izy mpiatry nefa mametsolitra satria osomboly ato natiko ihany ny fanarina no mitsara fa le aminateraka azy mitsika any anatin'ny vavaka misy hery fa tsy mivavaka rehetra no mitondra hery fa mivavaka ao fana amin'ny fotoana anankiray ianao mivavaka ao amin'ny fanahy am'izay matoroko any ohatry ny ahoana le vavaka amin'ny fanahy dia ohatry ny ahoana fomba fanaovana vavaka amin'ny fanahy zay zay dinaleble zay natolo masafa tsara otr'izay rano maizimaizina tsy mety aminay ohatry ny ahoana zavavaka amin'ny fanahy zany natao hoe mivavaka amin'ny fanahy dia miala amin'ny tontolo zay misy anamity mihitsy mifantoka tanteraka ao tontolon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra miditra mitsika fa mivavaka amin'ny tontolo ara-pana kosa dia isika hoentin'Andriamanitra amin'ny tontolo rehefa manao méditation rehefa mifantoka tanteraka ao amin'Andriamanitra ianao avelanao zavatra hafa rehetrarehetra mety manelingelina anao manino moa tsika ato anatin'ny fanompona hoe ao anatin'ny vavaka tena porosiana ianao mivavary ianao tena porosiana ianao miresay ianao amin'Andriamanitra sakafo mivavananao akipio ny masonao satria manao azo ataonao mivavaka nefa ianao mijanona ny tontolo ara-pananao fiana dia sady mivavaka ihany ianao sotra Jesosy sotra tompo aska izany labatsiza tato kany hoe ianao tafajana ianao tia anatona an'Andriamanitra fa tsy tafanatona an'Andriamanitra azo atao mivavaka adany ray tatatatatatatata tsisy impacta mihitsy fa mivavaka mitondra herim-panahy dia ianao mahita an'Andriamanitra ianao mahery mihitsy ao anatin'ny tontolo izay ifafanao hoe mahatsiaro ny tena mba tsy atao amin'ny tontoloko intsony zany atao hoe monde spirituel tontolo ara-panahy tontolo izay tokony andramany olona rehetra izay fananandrina natao hoe fahateram-baovao ao amin'ny Kristy fa mivavaka fotsiny amin'izao eo amin'ny tontolo hitamaso dia voafetra be za tsy miteny tsy ilana fa voafetra be ino ilay voafetra be manaraka structure fotsiny ina structure andena toropoly za manarana amin'ina amin'ino aka fivavahana mafona ny soasoarana mety mareo manao fangatanareo manao fomafahaka paster bio na toropoly eo fivavahana fona na fisoarana manao fangatana dia lasa amin'izay asisy izy fivavahana fona Andriamanitra dia aleo mamadantany kely 10 minitra mandinidinika zay ratsiratsy rehetra mavita tapitra ndray sorana angonina daholina ny azo isorana rehetra fofinaina lanjaka fahasalamana rehefa teteanitatra dia misotra mandrotsaka ranon'olona fa ilain'ny mpamboly reny am'izay manalavalava ny vavaka reny dia ndao amin'izay mafanakana zazaratra za tsy ratsy fa mijanona amina nifo anankiray ianao zay tsy mitondra herim-panao tsy mitondra herim-panao any anatiny tsisy impacta ny anatinao zany fa rehefa miakatra amina nifo ianao mpanjy an'Andriamanitra dia miresaka aminy ny tontolo ara-panahy dia miresaka tahaka sao Jesosy ny jona toko fahatelo any rehefa avy nanambary izy ny olona ateraka indray jona toko fahatelo andiny fahatelo ny olona ateraka ny rano sy ny fanahy jona toko fahatelo andiny fahadimy dia afa izy mbola niteny ndray jona toko fahatelo andiny fahafito any narivotra mitsoka amin'izay dimy dia toy izany ihany koa ny olona araka ny fanahy fa tsy fantatra izy hoe hafa izy dia tsy hainao izy hoe andeha ho aizy fa mitsoka fotsiny izy rehefa manomboka miditra ny tontolo ara-panahy
fa ifafaka tonga dia sujet anankiray moa za resaka mandritry natany ray tsisy bonjour tsisy au revoir fa tonga dia milatsaka Andriamanitra misotranao tonga dia tafiditra ao dia miresaka fa ny hery izay azoko ao anatiny vanim-potoana iny dia tsy azo ampitaina velively an'ilay miezaka ny tany misy sujet de prière be dibe izy fotoana tamin'izako fampizara tany 2019 tany mikasika ny vavaka tsy vavaka moa zany le mbola tsy resaka vavaka mbola resaka fotsiny hoe zanaka sy mpanompo dia fampizara tamin'izay fotoana zay hoe raha lasana vava zanaka zany any ka tsy ilaina ny mangataka an'izao zavatra rehetrarehetra zao fa ny mpanompo mangataka mpanompo dia somazy tonga dia manokatra frigo dia maka yaourt tsy mahazo fa raha mba te hanao an'izay tsy maintsy mamanao mendrimendrika aloha mahamangilana tsara trano io dia makamaka 19 aloha sy vao mba nomeraky zany magilana mba mety mbola moarina fomba voliny amin'io tsy azo atao tonga dia manda be za mba te hina yaourt dia ohatran'izay koa le vavaka le olona amboariny be ry Andriamanitra rainy masina tsara indrindra zay izy tena zay moa amboky salamo ry Andriamanitra mitandrena ny lanitra misy mampiasa koza dia ozy izy le olona nyresaka hoe dia raha ohatran'izany ozy izy raha tsy ilaina ny mangataka be intso dia inantsony zany miantony hivavahana zany hoe fahalalan'olona ny fivavahana dia fangatana dia fa tsisy agatana ntsony dia tsy hitantsony ina ny hivavahana rehefa tafiditra ianao dimasoan'Andriamanitra dia misy hery azo amin'izay ao anaty hoe tsika hiatroso sao dia tsy matato lazo anaty dia feoko ty hiatrositsika ao anatin'ilay izy rehefa manoky ianao mivavaka ao anatin'ny fanahy amin'izay zavatra iainao amin'izareko aminao zany rehefa manoky ianao mivavaka ao amin'ny fanahy dia ao amin'ny nofona ianao rehefa mivavaka dia manao alesaina mivavaka ao nataontsika hoe monology miteny fotsiny eo fa tsisy reto azo Andriamanitra ohatry mitraeta reo rehefa lany mbala tapetraka ny basy dia ozay favaka rehefa mbola ho nofona fa rehefa tafiditra ao fanahy ianao dia maheno ianao retour avy amin'Andriamanitra ina retour natao hoe révélation manokatra ny fony aminao Andriamanitra dia mahafantatra zavatra aminao tamin'ny alalan'izany zavatra ny ainako zany sy zavatra hitany amkoa ny aina reo mpanompon'Andriamanitra anatin'ny baiboly dia tamin'ny alalan'izany nahenoko ny asan'Andriamanitra ny anaty any rehefa ampahafantaranao raha tenenanao fotsiny avelao ny elika any raha tantaraina aminao fotsiny ny eloka ao any ohatran'izao avelan'i Jesosy ianao nke taksosaksosaksao ohatran'izao ny miaratsinao hoe tsy azo saitsika an-tsaina io tsy takatry tsika io tsy haitsika ohatra ny ahoana ny aratsitsika tsy haitsika zany mahatsiaro ny tenim-boly zay laza hoe ndray androany tsika hitazo izy dia izay tena endriny tokoa tsy haitsika le tena réalité lay tena zava-misy marina tsy fantatry atodoantsika miaratsitsika ary tsy fantatry ny atodoantsika miatsara n'Andriamanitra fa rehefa tsotsotry foana no alalatsika reo fa ny alalan'ny révélation izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny kasika ny anaty izay ataon'Andriamanitra izay hitanao amin'ny alalan'ilay vavaka ao amin'ny fanahy mbola maharaka avenao amin'ny aveloko kely le izy amin'ny alalan'ny révélation izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny kasika izay ataon'Andriamanitra ao amponinao amin'ny alalan'ilay vavaka ao amin'ny fanahy izay tanterainao dia manomboka fantatra ao any anatinao ny tena izy marina izay natao hoe révélation natao hoe révélation dia afa miteny hoe voaly miala ny voaly miala ny misarona rehetrarehetra dia manomboka
ny sitrapo ohatra tsotra zao no omeko anao tantarazay raha mpahafantarin'Andriamanitra anao ny fitiavana lay fitiavana tokana ray amin'ny fitiavan'Andriamanitra Jaona 3:16 verset any kristianina maneran-tany na misy kristianina telo lavitrisy raha zoto zao ayasaika oly Jaona 3:16 fa zay farana an'izay tsy mitondra niny azonao ve tsy mitondra niny ohatranay koa mivavaka kristianina be dehibe maneran-tany mivavaka fa tsy hoe fiainantsika Madagasikara dia izy zany tsy biby normal izy milala vavaka velona mpanina tsy haiko Madagasikara ve ny tokony ohatra zao mikazonao izy tsy ny fahalalana zavatra tsy ny fivavahana tonga izy fa misy asan'Andriamanitra mihitsy ao anatiny rehefa manomboka esorina ny voaly amin'izay dia fantatry ny olona ny Jaona 3:16 misy ranomaso latsaka amin'izay tsy fanahy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra dia mahatsapa ny faharatsiana révélé izay rehefa manomboka atsapan'ny olona amin'izay ny révélation amin'Andriamanitra tonga dia aino eo ny eo aloha izy miezaka fa tsy navita miezaka fa tsy navita amelany alikanina satria zao voasotra ny azo raisina foany iza moa misy an'izy Matthieu 6 angamba misy any favaka nampianarana raha tsy mamelany eloko ny hafa ianareo tsy mamelany eloko areo rainareo izy raha mamelany eloko ny hafa ianareo dia amelanareo kosa ny rainareo izy an-tany fa za milaza atsika androany tsisy inona aity tena atsika ity mitovy amin'ireo olona manao développement personnel sy motivational speaking na teo ihany tsisy aitsika tontolo ara-panaza ny famelana zany hainao daholo ny firesy famelan-keloka mety vitanao ny tenan'ilay olona vilako resaka mahita azy ao olona vily lalana mahita azy any an-tsena no tena asa vidy angivo tsy vidiny mihitsy miloka amin'io tsisy idirana lasako mamorona rona angivo fotsiny tsotro misy sasany ary manotampoatamoka zay satria izay ny sendra tetonga ohatrinamboa nefa hoe avelako mieloka tsisy heriny anaty ny baiboly lokalao raikalao fa tsisy hery tonga azy aizany hery ao anatin'ny vavaka ao fa Andriamanitra miresaka no mampaharitra ako mandraky tiany androany dia tsy zany fa izy miazo nanako saka mivavaka ndraindray sahirana kely mihitsy afafangaro foana vavaka sy torite vadika torite no mivavaka ndraindray satria no anatin'ilay izy rehefa tafiditra amin'ny tontolo ara-panahy dia miresaka dia Andriamanitra miresaka dia efa tonga ny afatra Andriamanitra ianao mitady io vahaolana atsy Andriamanitra tozo zay reha tsara izy raha mbola ao anatin'ilay tontolo ara-nofona dia tsy dia alala fatsiny Andriamanitra tozo ataovy manhina vava-mpanitsy Andriamanitra tanterao ty terinao ty Jehova iato anareo nefa ianao angino izy mihitsy manhina kory oreseko lahatra zay tevitra aminao tsy manana hery kristiana zany zavatra hitatsika sy ainatsika kehitriny kristiana tsy manana hery kristiana raviravezany fakapanahy dia resy latsaka ao anatin'ny fijangajangana latsaka ao anatin'ny famahana
latsaka ao anatin'ny fakapana latsaka ao anatin'ny fakapana hatran'ny olona narabola lasa mitrosa etsy satria tsy mahita n'Andriamanitra amin'ny tontolo tsy mahita tony andro tanora lasa namara rehefa misy ny olona misy manahera lasa manatona mpaminany dia mpaminany no dia ohatra tamin'ny andron-drelisa inona n'olana tsisy tsony inona misy ao dia lui ratavoara tanamindrana vilany zay nandeha tenin'Andriamanitra tanamindrana vilany dia lasa mindrana vilany zatao vitsy zay hitanao rehetrarehetra lava dia tavina daholo zay vilany hita rehefa nararaka dia ndana amin'io rehefa namidina azo vola na fiaroana trosa eny ataon'ny olona ketsy kopikollera zay da tonga koa mpaminany da voaka ny verse ianao koa taozao da lasa manabe fa zao vanim-potoana ankehitriny enatsika zao vanim-potoana nametrahany Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana resany io mesazy eny tsy ho an'ilay vehivavy Samaritany fa matsika tia olona dia amin'ny andro fanasy zao teneny tamin'ilay vehivavy Samaritana vehivavy ho avy andro androanka vanomarsa manareo mihitsy zany la vehivavy ho avy andro sady efa tonga ankehitriny maninona am'izay izy Jesosy rehefa mivavaka tsy mivavaka amin'ny zavatra araka fotsiny tsy hivavaka tsony olona eo amin'ity tendrombohitra Sinay ity na ny Israely ao ziona fa izy amin'izay mifanazy sy famary miendrik'ilay ziona sy miendrik'ilay Sinay dia samy tendrombohitra Andriamanitra teo zavatra hita masona ho avy mianto i Jesosy ny tena mivavaka maro zay dia taviny ray tsy olona mivavaka comme ça fotsiny tonga fotsiny dia miaraka miara-mihira miara-mihaitoro-teny miara-mody aveo samy mody amin'izay aleha moa zany fa tsy miara-mody dia miverina indray manaraka zany ny mbola ranofotao zany fa ho avy mianto ary fa tonga ankehitriny ny olona mivavaka dia hivavaka mifana sy ny famary satria fa sokafan'Andriamanitra ho atsika ny toerana misy azy ho zay atao tamin'ilay resaka Elisa mpaminany nanana olana dia mivavaka tao amin'ny toerana izay misy azy sadidiko nanapetrahana azy izy hoe nanino fa manana olona ay tsy napetrahana fa miteny fotsiny izy hoe dia davin'ny olona laina ny zanany satria tsy naveram-boly izy dia atao adevo ny zanany dia lasa izy nakany an'ilay Elisa mpaminan'Andriamanitra zao teneniko anao tamin'ny andro Jesosy lasa ny olona makany tendrombohitra hitady an'Andriamanitra lasa ny olona makany amin'ny Elisa hitady an'Andriamanitra fa izy ny kosa ten'Andriamanitra ny mpivavaka ho aminy mivavaka mifanazy famarinana dia tsy Elisa intsony ny anambara aminy sitrapon'Andriamanitra mikasika azy fa Andriamanitra mihitsy ny irevele eo am-pony zay ty tsy hiditra mifanahy ianao zany dia antany am'izay fiainako Jesosy indrika hoe miditra mifanahy Andriamanitra miteny zay tia mitenenina aminao za tsy afaka miteny mihitsy hoe amazavao amiko Jesosy ny fisaina toko fadimy hiditra mifanahy dia azavao amiko ny fisaina toko fadimy rehefa tafiditra mifanahy dia Andriamanitra miteny zay tia mitenenina anao hoe tsisy hidira mihitsy amin'ny trano ao fiainanao fa miteny fotsiny izy ary rehefa raisinao miteny dia velona ny any-am-pona tsy ny olana ny olana fa miresaka taminao fa Andriamanitra rehefa miresaka aminao Andriamanitra dia maivana voalanjanao ianao entina mivato an'ilay baiboly fa rehefa tsy miteny taminao Andriamanitra dia mitovy n'ilay sasakely heritaona ianao itsy ambaravarana itsy dia reraka be izy mitondra an'ilay baiboly raika
fivavahana tediavin'Andriamanitra dia tsika mitontolo ara-pana ahoana fidirako ao amin'ny ara-pana ny tsy fibanjinako ny zavatra hita maso ny fifantoko tanteraka ao aminy rehefa mivavaka dia tsisy afa-tsy zasy izy intsao exercice zany satria manena ty saitsika ty zatra loatra eto amin'ity tontolo hita maso ity ho zay ateo vetivety eo izy dia mahita zavatra taitaitra kely oatra izy matsiarotsiaro telefony eo izy tadidiny tamoka ny loka ahoana amin'ny école azy alejirama mbola tsy nantamatra amin'izao ny zavatra ohatr'izany ao amin'ny tontolo hita maso fa zany ila manapa-kevitra tady an'Andriamanitra ohatra nisy mahafinaritra ny expérience ny David io fa izy mbola tsy olo-pana fefa manomboka manatra efa manomboka miditra izy ao anatin'ilay izy dia ozy aho hoe ao anatin'ilay izy sady mamaky hoe David ianao ny mahita zavatra hafa zay tsy hitan'ny olona ozy izy ao boky salamo kasojileko na hitako est possible tsy ho hitako fa tatazaniko kely raha hitako ada ty salamo ty efa hitako salamo faefatra salamo faefatra andimy faenina sy fafito maro no teny hoe iza ny anio soatsika asandrato aminay fahazavany tamanao Jehovah efa nasino fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamitolo napetsahany fary sy ny lamborano ozy Davida zany resaka anatin'ilay izy mahita ny fiainan'ilay olona izy ina fiainan'ilay olona misy atrany zany apilo atrany ohatrany zao ataovy atrany ohatrany ty le aniny ray zao tompo le hitony ray tiandray sokafo tiandray zao ozy izy Davida hoe ny fifaliana napetraka ao atompoko kosa dia lehibe nasina fifaliana ny foko mihoatra no ny tamitolo napetsahany vary ny sofo ranolona dikazany falibe le olona mijinja vary ho aiza ny vokatra ho aiza ny ranom-boalopika ny toepon'olombelona klasika sy mahazatra mahita an'izany ny anankiray ny alony tsapafira menakoa zao ena mba entina milamina dia mba tsy aseseho fahogotra na dia tsy matsotry ray fo dia toepon'ilay anankiray hafa indray mitovitovy amin'izay ihany zay kaso lafaka nytiako mahita fanambinana ny hafa dia manontany ary ahoana ny ana Jesosy izy nefa hiditra amin'ny fiara fahatelo miala bisikileta mbola tsisy efa hitanao nefa famidivikiny mpanomponao 8 kilometatra sady tsy matara azonao hoe le izy ahoana ny ampiala ny fialonana ny anatin'ny fo révélation fa rehefa révélenao ohatra ny David asiana fifaliana tonga dia tsy mian'ny David mahita le olona mitondra vary be dia be miaraban'le olona izy dia tsy fiarabana olona be felonana fa tena hitany amin'ny endriny tena miarabana olon'alina ndraiky tsika miady amin'ntenantsika efa manana fantatritsika rehefa hitatsika misy mangidy zay no natsika Jesosy tena molaonazo dia toetra ratsy foana io zany zavatra efa tsy miala tamin'ny 2008 efatra amin'ny 10 taona teoriana mbola ao hoaninaza eo miteniteny fona miteny tsy fantatra mihitsy mety miova mihitsy rehefa miakatra ny ara-panako rehefa ao amin'ny tontolo ara-panako dia misokatra ny zavatra misy fifaliana mipetra
fanahy aisaka ny misy azy zany ny lojika tsotra anjina fa tsy eo amin'ny tontolo ara-panahy misy azy zany sa mety eo amin'ny tontolo ara-nofo misy azy zava-panahy tsy lojika fa ny lojika tsotra indrindra dia ny zava-panahy eo amin'ny tontolo ara-panahy asa ianao no miezaka fa tsy fitanao ny tondrany ty etsitereraka fa rehefa mitombo rehefa le tafiditra ianao milay tontolo miasanao fotsiny zany dia zay miady aloha miditra ao amin'io miady miditra ao ary zay nampiady ny nofo sy fanahy miady amin'ny nofonao io nofonao io tsy mba izy dia hijanony eto foa azy eto mety a ako ny andeho any toerana tsy fantatra zany mety any miasoa mety any fa ianao mihitsy mila miady ara-panao sady ahitanao misy fotoana tena matsiaro mihitsy ny firena foanao boky ny tena mosesy iny hoe hatrizay izy izy dia fandrenisan'olona ihany nandrenisako anao zany hoe fandrenisan'olona zany olona no mitata olona no manisaka dia eniko ianao faketriny no masoko no mahitana dia maresaka amin'ny tompo mihitsy hoe za tsy tia andreanao fandrenisan'olona za rehefa manao torotena za tsy mihay toroten'olon-kafa matsapatongaako influencer le toroten'olon-kafa fa loko tonga dia maresaka amin'ny tompo mihitsy za ampianara dia izy mampianatra izy mampianatra raha misy zavatra tsy azoko dia avaliko any fotsiny raha misy olona mitantara zavatra trova dia trova avaliko any fotsiny dia maresaka amin'ny izy no teny amiko amin'ny fotoana taloha misy olona nampianatra ankoatra zany vehivavy tsy tokony atao pastera ok avaliko any fotsiny za tsy mandray any zany nahitan'iza verset dimapolo eo ary ianao itindra variko any fotsiny zany alao izy miteny amiko miananao zay izy ny relation izy jesosy zay dia alefa mizarako aminao mihitsy zany aza tsy ponina verset dia akatoavana tsiray renaka ao ianao ma fo maraina dia ny amin'ny asanazo ndehanao anty miavana am'izay mananady aminao da mampakefitra hoe havana am'izay mananady aminao dia rapitsoray hoe tady hafa renaka fa mianara miona amin'andriamanitra dia izy mampafantatra anao priorité azanao ampafantarany anao priorité ny roanjato sy arivo petsy zany alalànao zay masina noty aona ny alalànao fa tiany tokony ho fakianao androany fa tsy tia dehibe ny olona manao zavatra zay tsy teneko zao le hoe tsy amaratsy azy fa tena ratsy mihitsy iny tsabo 26 de boka amity vedirandroza tratrany hoe lozanao korasina sy petsy tsy socio révélation kasika le problème atao trano fa tsy zany lozanao tsy ny ato rehefa tsy anaovana le olana ataovy an'le hoe hitaly anao anavoaka na miditra anao mikehitriny ka homanana ndraiky say ataovy mba iny mitako andriamanitra eo misy mamaky baiboly asaina ho tadidiny fotsiny zay zany ataon'ny olona dia rehefa tsy zay ataon'ny olona dia miaino an'ity karazana mpaminany sy karazana apôstôly sy bisôpy sy tsy fantatro rehetra rehetra fa Andriamanitra miresaka amin'ny sy manambarana fa mpivavaka ho ako dia tia mpivavaka amin'ny fanasy ny famarinana manotsy eny tsy zay no so diverina mazamao raha tsy tsisa mijaolana katy faitao azy jaolana toko faefatra dia ny fahatelo amby roapolo zay mihitsy avy ny andro sady efa tonga kehitriny na tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray ny fana so fahamarinana da hoe ratsika mamaky ny amana hoe fanaraiko maninona hoy mitady mpivavaka ho tahaka an'izany naraitsy hoe ataovy zay mety rehetra efa mivavaka nareo dia izay zava-dehibe anaka tsy zay fa mila mitady tsy mivavaka ny fanasany fahamarina amen dia hitanao fahamarina
sy mamboarina fananeta fa raha ohatsy izay mafesatra miaraka be loatra le tsy vita be loatra le sarotra ny ombaly tsy vita ny andohany ray mbola fanandro arahana daholo ty rehetra rezy inavy le izy manisanandro nakoa le anankiray le boky misy akatoavana be dehibe mihitsy ny eo tsy vita ny eo mitombo ny eo tsy vita ny eo mitombo tonga faranto verina zaventena le zavery tsy vita so fa hoavina hoe zaveranana dia tavan'andriamanitra ao fanasafana mila dino ny tontolo mila misatra mihitsy efa mivavaka ianao na 10 minitra ary manala fotoana mihitsy tsy banjina nizaniza sy raha ireny tsy tato toeran-kafa tsy jerin'izaniza rehefa eto aho ohatra ny sasany tompareliaky ao anatin'ny masoko mikipy ao eny mahatonga le mikipy tsy jerenao tontolo hitamaso fa hibanjinanao an'andriamanitra ao tontolo tsy hitamaso zaho ola fara zay ratsy mémoire dia zaho ola fara zay tsy concentré indrindra fa rehefa mitory-teny ahako mahalana be veriny concentration satria manina amin'ny tontolo ara-pahamaneresaka dia miodina fa za fara zay ratsy mémoire fa tadidiko daholo ty verset rehetra retsy ty satria manina amin'ny tontolo ara-pahamaneresaka azonao zay fa tsy dia vavaka kehitriny itsangana disany resaka mitombona sy taritany gazeta raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko